Iisus, Tu ești speranța mea, mi-adăpost dreptatea Ta, oricâte stele ar fi pe cer, eu doar în numele Tău sper. Când noaptea mi se așterne greu, am tihnă în harul Tău mereu, furtuni lovească neîncetat, mie să-mi și loc de ancorat. Pe stânga-dreaptă eu voi sta, puterea e în iubirea Ta, rămân de-acum pe stânga mea, pierdut aș fi altundeva. Crist mi-e tun de apărare, stânga mea de neclintit, cel ales să dea salvare, Hrista cel ce ne-a unit, Fiul cel mai scump din Sion, vrednic pentru a fi iubit, vrednic pentru a fi iubit. Iisus, Tu ești speranța mea, mi-adăpost dreptatea Ta, oricâte stele ar fi pe cer, eu doar în numele Tău sper. Când trâmbița va răsuna, să fiu ascuns în Tine-aș vrea, dreptatea Ta fie-n veșmânt, ca să fiu găsit curat și sfânt. Pe stânga-dreaptă eu voi sta, puterea e în iubirea Ta, rămân de-acum pe stânga mea, pierdut aș fi altundeva. Hristos de-acum e stânga mea, pierdut aș fi altundeva. Aici voi sta, pe stânga mea. Faly miarahaba antsika rakizy a natratra ty fotoana ity indray. Mahafinaritra fa omen'Andriamanitra tombon'andro mandrakariva isika, hiaraka hifaly handray lesona maro isan-karazany keo ary hilalao sady sa? Ie, alohan'ny hanombohantsika ny fiarahantsika dia toy ny mahazatra dia manana hira mahafinaritra antsika sady vavaka le izy eo. Ie, andao iarahana ary e. Tungai
Endraka izy mahafinaritra foana ny mihira nyniriny e, tsy makaleo mihitsy satria ohatran'ireny hoe miresaka amin'ny Jesosy ireny ihany eo, tsy makaleo mihitsy ny miresaka amin'ny Jesosy. Vavaka koa iny e. Fa hono araka izy, nareo ve mba mahatsikaritra zavatra anankiray izay? Rehefa mandehandeha eny amin'ny ville eny na hoe mitsangatsangana na eny amin'ny manodidina antsika, tsy hitanareo ve hoe mitombo ny isan'ny olona sahirana? Hitanareo ve? Lasa be da be ny ankizy ny mangataka noana be. Tsy hitanareo ve izany? Lasa be da be mihitsy ankizy e. Lasa ohatran'ny mangataka daholo indray izany izao ny ankizy eny an-dalambe na eny amin'ny manodidina eny. Rehefa mividy zavatra ianao na rehefa miantsena ianao dia tsy maintsy misy ankizy mikitika foana hoe mangataka e. Lasa misahirana ny olona e. Mampalahelo mihitsy. Dia ahoana izany? Menareo ve izy rehefa mangataka any aminareo? Ampy ve ny zavatra hozaraina aminy? Ary indraindray ve ohatran'ny mieritreritsika hoe sao dia fetsifetsy ary zareo ireo fa mody mangataka fotsiny nefa manana izy. Na indraindray tsika mieritreritra hoe kamo be ilay dada sy neny dia ny ankizy ny asena mangataka. Be da be ny zavatra ao anatin'ny saintsika ao rehefa mahita an'izy ireny. Fa inona indray ary aloha lazain'ilay Jesosy mpampianatra lehibe manoloana an'ireny e. Satria mbola ao anatin'izany ihany no lohahevitra antsika. Jesosy ilay mpampianatra lehibe. Inona indray ireny torohevitra satria nge ny fiainantsika dia manaraka ny torohevitra izay omeny Jesosy daholo e. Sa tsy izany? Raha ohatra ka te hiaina tsara isika, te hanao zavatra marina sy araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia izay torohevitra omeny Jesosy foana no arahantsika. Sa tsy izany? Ao amin'ny Baiboly ao amin'ny Matthieu 5:20 manomboka amin'ny 1:1-3 ka hatramin'ny 9:40 dia nambaran'i Jesosy fa misy fiantraikany amin'ny fiainako ho avintsika mandrakizay ny fifandraisana amin'ireny madinika ireny, satria izay moa filazan'i Jesosy anazy, ireny madinika ireny. Misy ifandraisany lehibe mihitsy ka arakaraka ny ifandraisantsika amin'ireny olona ireny, ny fomba fitondrantsika amin'ireny olona ireny, dia arakarak'izay koa no ho avintsika mandrakizay. Inona moa ilay ho avy iandrasantsika e? Inona izao no ho avy iandrasanareo? Jesosy. Dia moaiza? Akatsika? Akatsika dia makaiza? Makany an-danitra. Izay mihitsy ilay iandrasantsika. Dia izao nefany miantoka ny hoe afaka mandeha ihany tsika sa tsy afaka mandeha. Raha ohatra ka tsy mahay mifandray amin'ireny olona ireny. Ahoana ny fomba fitondran'ireny olona ireny? Omena ve sa tsy omena? Roahana ve sa tsy roahana? Sahirantsika indraindray. Dia alao mihitsy ho fantaritsika ny tiany Jesosy ambara. Kaikay tia tena zava-dehibe rankizy. Nambaran'i Jesosy fa izay atao amin'ireny olona ireny hony dia ohatran'ny atao aminazy. Izany hoe Jesosy izany tsy hitantsika hoe iny fa mangataka eran'ny tanàna, na hoe iny Jesosy fa mitafy akanjo rovidrovitra dia hitantsika eny an-dalana eny, dia hoe iny Jesosy fa andao omena. Fa reto olona reto tsy amena fa rehefa Jesosy ihany no amena. Andeo mihitsy aloha vakiantsika ilay toko sy andinina ho arahantsika mihitsy ny fanazavan'i Jesosy an'ilay izy sy ny fomba fitantaran'i Jesosy an'ilay izy, dia ho hitantsika hoe aikay miantoka no avintsika mandrakizay mihitsy ny fahaizantsika mandray an'ireny olona ireny. Ho vakiantsika ary ilay izy dia arao tsara fa Jesosy no manambara an'ilay izy. Averiko indray mandeha Matthieu 5:20 andininy 2:30 ka hatramin'ny 4:20. Andao arahana ary. Ary raha tonga ny zanak'olona mivoninahy, araha eny anjely rehetra, dia hipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany voninahiny izy.
ary ny firenena rehetra angonina eo anatrehany dia hanavaka azy izy. Tahaka ny mpiandry ondry manavaka ny ondry amin'ny osy, ary ametraka ny ondry eo ankavanana izy, fa ny osy eo amin'ny ankaviany. Ary amin'izany ny mpanjaka dia ilaza amin'ny eo ankavanany hoe: avy ianareo izay notahina raiko, mandovà ny fanjakana izay voavoatra ho anareo hatrizay nanorenana zao tontolo izao. Fa noana dia nomenareo hanina, nangetaheta dia nampisotroanareo, ny vahiny dia nampiatranoanareo, ary tsy nanan-kitafy aho dia nitafianareo, narary dia notsaboanareo, tao an-trano maizina dia novangianareo. Ary dia hamaly azy ny marina ka hanao hoe: Tompoko, oviana no hitanay noana ianao ka nomenay hanina, na nangetaheta ka nampisotroanay, ary oviana no hitanay ny vahiny ianao ka nampiatranoanay, na tsy nanan-kitafy ka notafianay, ary oviana no hitanay narary ianao na tao an-trano maizina ka novangianay. Dia hamaly ny mpanjaka ka hanao aminy hoe: lazaiko aminareo marina tokoa, arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray tamin'ireto rahalahiko kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Ary dia ilaza indray izy amin'izay eo ankaviany kosa hoe: miala amiko ianareo izay voaozina ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay, izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Fa noana fa tsy mba nomenareo hanina, nangetaheta fa tsy mba nampisotroanareo, ny vahiny aho fa tsy mba nampiatranoanareo, tsy nanan-kitafy aho fa tsy mba notafianareo, narary sy tao an-trano maizina aho fa tsy mba novangianareo. Ary dia hamaly kosa ireo hoe: Tompoko, oviana no hitanay noana ianao na nangetaheta na ny vahiny na tsy nanan-kitafy na narary na tao an-trano maizina ka tsy mba nanompo anao zahay. Fa hamaly azy izy ka hanao hoe: lazaiko aminareo marina tokoa, arak'izay tsy nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto kely indrindra ireto no tsy mba nataonareo tamiko. Ary ireo dia hiala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay, fa ny marina ho amin'ny fiainana mandrakizay. Izay ny zavatra notantarain'i Jesosy rakizy. Izay ny zavatra nahambarany mahakasika ny fifandraisana sy ny fandraisana ireny madinika ireny. Izavy moa no madinika: ny ankizy sahirana, ny olona sahirana, ny olona tsy manan-kialofana, ina koa ny olona marary, ny olona any an-trano maizina, dia mbola iza koa maro ny vahiny no lazain'i Jesosy. Indraindray ny vahiny dia ahilikitsika hoe: tsy avy-aty aminay ireny, miala any. Ahoana rakizy ny fomba andraisantsika ireny olona ireny? Andeha ary isika rakizy hanaova ny fomba fiainana, hizara izay azo atao, hanampy izay azo ampiana, na dia kely ary. Izany eo, mino aho fa hanaovantsika indray izay, hijery an'ireny be da be ireny isika ka izay vita. Andaontsika hivavaka mba omen'Andriamanitra antsika ny fanahy masina, mba omen'Andriamanitra antsika ny toro hevitra, ahafahantsika mikarakara an'izy ireny, manao izay azo atao mba ho fanampiana an'i Jesosy, ary hahatonga antsika eo amin'ilay ankavanana ilay makaiza moa, ilay makany amin'ny fiainana mandrakizay. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao zahay, fanampianatra anay ianao tandroany, fa raha te ho any amin'ny fiainana mandrakizay zahay, dia mila mandray tsara ny madinika, ireo sahirana, ireo tsy manan-kitafy, ireo mila fanampiana avy aminay. Ampio izay mba tsy hanilikilika an'izy ireny, torohevitra izahay mba ahafantatra izay tokony hanampiana an'izy ireny. Ampio izay mba tsy hanavakavaka ny hafa, fa raha manavakavaka izahay dia tahaka ny manavakavaka anao. Ampio izay mba hanao ny tsara indrindra ho an'ireny olona ireny.
mangataka ny fanampiana ho ary izahay. Tehirizo mendrika amin'ny fiainanay, ka rehefa tonga ianao Jesosy dia ho raisinao ho any amin'ny fiainana mandrakizay izany. Izahay faniriana indrindra izany Jesosy malalo, tonononay sy angatanay amin'ny anaranao izany vavaka izany. Amen. Jésus aime tous les enfants de la terre. Filles, garçons, petits ou grands, il les aime également. Jésus aime tous les enfants de la terre. Il prend soin aussi de vous. Jésus prend soin des enfants, tous les enfants de la terre. Filles, garçons, petits ou grands, il les aime également. Jésus prend soin des enfants de la terre. Oh, mais il nous a sauvés aussi. Chantez-le avec moi. On y va? Tu viens? On va le chanter ensemble. Jésus nous a sauvés. Jésus a sauvé les enfants, tous les enfants de la terre. Filles, garçons, petits ou grands, il les aime également. Jésus a sauvé les enfants de la terre. Jésus a sauvé les enfants de la terre. Jésus a sauvé les enfants de la terre. Oh, oh, oh. C'est toi, c'est toi. Et toi? Et toi là-bas? Oh, regarde là-bas. Oh, c'est moi aussi. Oh, oh, oh. Merci Jésus. Oh, comme tu nous aimes. Androantsika raiky izy dia resaka mahakasika ny toetsaina miabo. Inona moa izany atao hoe toetsaina miabo izany? Izany toetsaina miabo izany dia ny fahaizana mijery ny lafitsara ny zavatra mandrakariva ny inona mitranga eo amin'ny fiainana. Ohatra izao rehefa avy ny orana dia menomenona be mihitsy tsika hoe mahakamo koa rangaha, lehana be tsy afaka milalao any tokotany nefa izay mba te hilalao. Nefa izao ka manana toetsaina miabo tsika dia hoy isika hoe mahafinaritra kosa mahazo orana tsara izay ilay zava-maniry any tokotany any velombelona ery. Ohatra izao rehefa tapaka koa ny jiro dia menomenona daholo tsika ny lelantsika lava be ohatran'iny hoe tsisy atao mihitsy rangaha, tsy afaka mijery télé rangaha, tsy afaka manao jeu rangaha, mahakamo koa ty jiro tapaka ity. Rehefa ary manana toetsaina miabo tsika dia afaka mieritreritra hoe andeha mba hanampianinanao raharaha, andeha mba hanao dessin, andeha mba hanao coloriage sy ohatrohatr'izany. Inona avy ary ny tombontsoa izany toetsaina miabo izany raiky izy? Voalohany ny fananana toetsaina miabo dia mampiainanay antsointsika hoe stress na rarin-tsaina. Dia rehefa miaina stress dia salama tsara ny saina, salama tsara ny vatana. Ny fananana toetsaina miabo ihany koa dia mampitombo ny hery fiarovana eo amin'ny vatana. Dia tsy mora mararitsika satria mora kokoa amin'ny vatantsika miady amin'ny aretina marobe. Fahatelo raiky izy ny fananana toetsaina miabo dia mahatonga ny vatantsika hamorona ilay hormone antsoina hoe endorphine sy sérotonine. Ireo hormone ireo dia mitondra hafaliana. Fahaefatra farany raiky izy ny fananana toetsaina miabo dia mahatonga ny vatantsika hamokatra tsiranoka simika izay mampihena ny fahatsapany fanantenana. Ahoana moa izany? Ohatra hoe rehefa maratra izao tsika dia miena ny fahatsapantsika ny fanantenana rehefa maratra iny. Dia izay raiky izy ny tombontsoan'ny fananana toetsaina miabo koa samihery sika rehetra mizatra manana toetsaina miabo Miarabantsika rehetra rakizy. Androany tsika dia hianatra n'ity boaty kely ity indray. Izy ity dia azontsika asiana stylo na crayon anatiny petrakintsika eo ambony latabatra mba tsy hikorotana ny fitaovantsika ao an-trano ao. Inona avy ary ny fitaovana ilaintsika amin'izany? Mila vilia à jeter tsika. Vilia à jeter ohatr'izao tsy aririniny ireny vilia à jeter rehefa mbola azontsika hanamboarana zavatra. Mila taratasy misy loko tsika anaovantsika n'ilay sarina sofiny kely raha tianareo ohatra ity anaty iny ianareo Mila hety ihany koa sika hanetezana azy mila crayon sika anaovana sary dia mila agrafeuse tsika hanambarantsika anazy. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine.
vilia à jeter dia aforotra eo amin'ny fisasahany. Asiana tsipika zany eo amin'ny fisasahany ilay vilia à jeter. Aforotra anankiroa zany ilay izy. Arakitsika rakizy rehefa miforotra anankiroa ilay vilia à jeter dia lasa misy tsipika eo ampovoaniny eo. Alaitsika indray ny sisiny anankiroa, ataontsika mikasoka eo amin'ilay tsipika eo amin'ny fisasahany iny. Alaitsika ny ilany aforotritsika makeo amin'ilay tsipika eo amin'ny fisasahany. Alaitsika ihany koa ny ilany aforotritsika makeo amin'ilay tsipika eo amin'ny fisasahany. Lasa miforotra zany izao ny sisin'ilay vilia à jeter anankiroa. Rehefa izay dia raisitsika indray ny avy aty ambany aforotritsika miakatra makany ambony. Lasa niforotra daholo zany ny sisin'ilay vilia à jeter rehetra. Averintsika kely izy teo ilay vilia à jeter boribory iny naforotritsika anankiroa dia lasa nisy tsipika teo amin'ny fisasahany. Sokafantsika indray izy dia raisitsika ny sisiny aforotritsika makeo amin'iny tsipika teo ampovoany iny. Raisitsika ihany koa ny avy ato amin'ny ilany anankiray dia aforotritsika makeo amin'ilay tsipika ampovoany. Dia raisitsika indray ny avy aty ambany aforotritsika mikasika amin'ilay ery ambony ery dia lasa mahazo ohatran'ny carré hafahafa isika. Dia rehefa avy eo sokafantsika iny miforotra farany iny. Ilay avy aty ambany zany niakatra taty ambony teo sokafantsika dia jerentsika eo amin'ny fisasahany. Azavaiko tsara fisasahany ahoana moa zany. Ilay avy naforotritsika nakany ambony iny izy dia nisy tsipika teo ampovoany teo. Dia raisitsika fanondrony indray ilay ny sokafany iny atao manantona an'ilay tsipika teo ampovoany. Aforotra tsara, atao mahazo pli tsara ilay izy isaky ny aforotra. Dia averintsika sokafana indray. Lasa nisy tsipika anankiroa zany azontsika. Dia rehefa izay dia averina sokafana indray zany. Dia raisitsika mikombona amin'izay izy lasa ohatran'ny hoe boaty kely. Lasa ohatran'ny boaty kely izy ny andraisantsika anazy raisitsika ilay ao anatiny. Nisy naforotritsika tamin'ny voalohany dia iny raisitsika ilay ao anatiny iny dia atambatra. Averiko tsara tamin'ny voalohany tsika dia nanao hoe alaina ilay avy any amin'ny sisiny aforotra makeo amin'ilay tsipika ampovoany. Dia iny anankiroa naforotritsika anakeo amin'ny tsipika ampovoany iny raisitsika avy ao anatiny. Rehefa raisitsika avy ao anatiny izy dia akambatsika amin'ny agrafeuse. Ilay ao anatiny io akambatsika io nakambako izay ny ilany dia nakambatsika ihany koa ny ilany. Tandremana tsara tsorofotra rakizy malemilemy mantsy tony vilia à jeter tony. Atambatritsika ao anatiny tsika ny manambatra fa tsy aty ivelany. Tambatritsika ny ao anatiny. Somary sarotsarotra kely misikotra azy fa izao ilay aty ambony no atambatra. Mba ahafantaranareo fa nety ny zavatra nataonareo dia lasa mahazo ohatran'ny valopy kely nareo. Mahazo ohatran'ny valopy kely dia ny anton'ilay naforotritsika fanondrony iny mba hahafahan'ilay boaty kelytsika mipetraka. Somary amboarina kely ilay eo ambaniny. Rehefa voaraikitra reo iny dia hitanareo hoe lasa ohatran'ny boribory ilay eo ambany tsy afaka mipetraka. Dia somary ezahana amboarina kely mamoaka mahitsy. Mba tsy ho boribory zany dia asiana miforotra kely. Asiana miforotra kely mba azo toerana tsara. Dia hitantsika fa lasa mipetraka ohatran'ny boaty kely ilay izy.
dia amoronantsika endrika amin'izay izy rehefa mipetraka toy ny boaty kely. Izay endrika tiantsika feto zao ny ny endrika ataoko asiako masony le avy aty aloha, asiantsika masony tsara tarehy. Mino fa ny ankizy kely rehetra mahay manao maso daholo iny le maso any ivelany tao tsara ny masony. Tsy voatery atao sary le izy fa azonareo haingona arak'izay tianareo, fa ny azo ny safidiko ataoko sary ny anandro dia asiako masony, asiako sofiny, asiako vavany, boarina tsara ohatr'izay. Asiantsika masony tsara izy. Rehefa vita ny masony dia asiantsika vavany izy. Dia asiantsika sofiny farany dia vita ilay boaty kely fa asiantsika stylo. Azontsika asiana izay tiantsika rehetrarehetra ao anatiny. Ny tanjontsika izany zao dia tsy miparitaka ny zavatritsika rehefa ao an-trano fa milamina tsara. Manamboatra ohatra ny sofiny kely zao dia tezako iny dia apetako eo ambony eo. Nasiako sofiny kely teto ambony dia nasiako sofiny kely koa tazomiko amin'ny agrafeuille satria tsy mety mipetaka. Dia nasiako sofiny kely koa teto amin'ny ilany arak'izay haingo itiavantsika azy. Dia nasiana masony dia nasiana vavany dia ataontsika fasiana stylo ao an-trano, ataontsika fasiana le korotandrotantsika ao an-trano ireny apetraka eo ambony latabatra. Dia vita ny boaty kelyntsika. Arytsika amin'izay tsy manarinary zavatra fa vita tsara ny zavatra ataontsika. Nay daholo ve ny ankizy? Io le zavatra vitantsika io. Anisan'ny tena zava-dehibe tokoa raika izy ity fanajana fotoana ity anatin'ny resaka fahaiza-miaina. Ka noho izany indrindra no iresantsika misimisy bebe kokoa anatin'ity fandaharana ity amin'ity androany ity. Voalohany indrindra no iresantsika amin'izany raika izy dia tokony isika manaja tsara ilay ora efa napetraka, efa ny fanarahana sy ny daty izay efa napetraka. Faharoa, mila miomana mialohantsika, mila efa hita mialoha ny akanjo efa avy misasa, mila miomana aloha tsara dia amin'izay tsy tara amin'ilay fotoana. Fahatelo, mila miainga aloha ihany koa tsika satria mety misy zavatra mitranga tampoka hoe misy embouteillage be dia mila miainga aloha kely tsika mba ahafahantsika tsy ho tara amin'ilay fotoana. Fahaefatra, isika mety hoe ho tara tampoka dia ny tena tsara indrindra dia mifona manao excuse rehefa tonga any amin'ilay fotoana satria mety hoe tsy tafatentsika teny an-dalana hoe mety ho tara kely dia ny tena tsara indrindra dia miteny hoe tena azafady indrindra fa tena nisy an'izao dia tara. Amin'izay tsy ho tesitra ny olona izay efa miandry antsika sady amin'izay konkoa tsy manimba ny marintsika le fahatarana kely teo. Dia ny fahaefatra farany dia isika rakizy tokony milaza mialoha raha tena hoe sanatria tsy ho tonga amin'ilay fotoana izay efa nifanomezana. Tokony hoe na mandefa SMS ohatra na miantso kely mihitsy saina tsy ho dada sy neny dia amin'izay tsy manina mihitsy na tsy tonga aritsika satria efa nilaza mialoha. Dia io tsy fahatongavana io tokony hoe tena tsara indrindra ray andro mialoha na hoe tapakandro mialoha fa tsy ohatra hoe adiny ray mialoha njary lasa ohatra ny vetivetika kely le izy. Fa raha sanatria tsy afaka isika mety hoe nisy programa tampoka dia teny sy manafatra an'ilay olona izay efa miandry antsika aty. Dia izay indray izany raika izy ny fandaharantsika tamin'ity anio ity inoana fa nahafinaritra antsika sy mampiaritsika amin'ny fiainantsika izany.
lavitra treo indray ara-fandaharantsika rakizy mino aho fa nafinahitra anareo mafinahitra koa na ireo namantsika ireo miezaka mandrakariva izarany sosiny mafinahitra ho antsika tsirairay avy dia mirary soa antsika indray rakizy mandra-piona amin'ny manaraka indray. Je suis libérée. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvée. Délivrée, oui je suis délivrée. De tous mes ennemis, Jésus m'a libérée. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation,
sanctifiée. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevée. Sanctifié, oui, je suis sanctifié par le sang de l'agneau qui m'a l'esclavage terminé, je vis ma liberté. Héritier, je suis un héritier. Oui, pour l'éternité, un enfant bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ As a veliriri fanja
miantra ty fo mahantra riraio nisandrinao anasitra naniratra eny amelako ireo tanatao riraio fitiavana antsoko iana ometokizao ny saiko riraiko obalsamako ianao anasitrana toko ianao anasitrana ianao riraio mahantra menatra mangariary riraio fitiavana antsoko iana ometokizao ny saiko riraiko obalsamako ianao anasitrana toko ianao anasitrana ianao riraio mahantra menatra mangariary riraio fitiavana antsoko iana. faly miarabanao indray nahitratra izao herinandro vaovao izao indray ary maniry ny fiadanan'ny tompo ny fahasoavany ny famindram-pony ny fitiavany ane ho aminao tsirairay avy any amin'ny toerana izay misy anao koa tiako ny anonona teny fikasana iray ho anao amin'ity androany ity mba hoentinao indray mamakivaky zany ene manao vaovao izany ka ny teny fikasana izay omenanao dia ao amin'ny Isaia 7:10. Isaia 7:10 ny andininy 10 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hetsika aza ny avoana tsy mba hiala aminao ny famindram-poko ary tsy hitsoaka ny faneken'ny fihavanako hoy Jehova mpamindra fo aminao. Zany teny fikasana izany no iriko hanaraka anao amin'ny toerana rehetra izay misy anao. Andeha hoentiko ambavaka ianao mba hoentinao indray hietrehana ity tontolo andro sy ny henemana vaovao. Ivavaksika. Andriamanitra rainay eo misaotra anao zay no ny fitiavanao sy ny famindram-ponao. Nomenao herinandro vaovao indray izahay hoentinay miaina, hoentinay manompo anao. Mangataka ny amindranao fo, ny amelanao ny eloka. Ary maniry indrindra ny hitantananao ny dianay ka tsy ala aminay tokoa ny indra fonao. Ninona mety hitranga, ninona mety olana amin'io herinandro mpandresy anao ho mpandresy tahaka anao ihany koa zahay. Tsy ala aminay ane ny indra fonao. Ny vavanao nefa miteny amin'izany ka dia ho tazominay amin'ny teny fikasanao ianao amin'ity androany ity. Matoky ary manatena fa ianao no anatanteraka izany amin'ny mpanomponao tsirairay avy mandritra ity herinandro ity amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.